mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity anio ity dia mpiandohana dia raha sambany ianao manaraka an'izao fandaran'izao dia fantaro fa tsy sendrasendra ianao tonga eto fa mahita zava-tsoa tokoa ary riana dia ahafahanao mandroto fahalalana ny fahamarinana amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra. Afaka ho anao ihany koa izay mba hajoro amin'ny finoana velo amin'ny fahamarinana ny ianao. Alohan'ny derantsika ny amin'ny lesona anio dia vavaka isika. Rainay malala tsara indrindra isaoranay manokana ianao izay manome zava-tsoa anay, tsy ny sakafo ara-batana ihany fa indrindra ny ara-panahy, ary ilainay tokoa izany mba hahafahanay mitombo finoana aminao. Mitenena ray eo fa vonin-kenanao izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe fahafatesana ao amin'ny testamenta taloha. Resaka fahafatesana isika omaly ary mandritra ny herinandro ity. Hijery kosa ny testamenta taloha mahakasika an'izany. Ny testamenta taloha dia tsy mampianatra ny fahalotom-pitondran-tenan'ny fanahy, tsy mampianatra koa izy fa rehefa maty ny mpino dia manidina ho any amin'ny fahasambaran'ny paradisa ho mandrakizay, na koa hoe rehefa maty ny tsy mino anankiray dia makany amin'ny elo izay handoro azy mandrakizay. Mampianatra kosa izy fa torimaso ny fahafatesana. Ny bokin'ny mpanjaka dia mampiasa an'ilay andian-teny hoe mandry na hoe matory amin'iray mba ilazana ny fahafatesan'ireo patriarika. Antsoin'ny salamo hoe reniko ny fahafatesana izy. Rehefa niresaka momba ny fahafatesany Joba dia niresaka ny amin'ny tsy fo amin'ny torimasony. Hoy koa ny mpanao salamo manao hoe fa izao kosa raha tsy manan-tsiny dia hita ny tavanao rehefa mifo aho dia ho afa-po amin'ny endrikao. Amin'ny salamo 7:10 misy an'izay. Rehefa resy rava ny tafika Asiriana dia nantsoina hoe tory farany fahafatesan'ny miaramila. Ny hevitry ny hoe maty dia fanahy tsy manana vatana izay mivezivezy ifandray amin'ny velona. Izany dia tsy hevitra ara-baiboly velively fa fanompoan-tsampy madio. Ny tsy fahatakarana ny marina momba ny fahafatesana dia mampiharihary antsika ny amin'ny famitahany Satana. Olona maro no hotsidihan'ny fanahin'ny demoni misolo tena ny havana na ny namany efa maty izay ampianatra azy ireo ny fampianaran-diso, mampidoza indrindra hoy ny voalazan'ny Madamo White. Hisarika ny fangoram-pony indrindra ireo mpanafika ireo ary hanohana ny fanambarany amin'ny fahagagana mba hahafahany mandroaka azy ireo dia tsy maintsy mahafantatra ny fahamarinana ara-baiboly izay manambara amintsika fa ny maty dia tsy mahalala n'inon'inona ary ny matotoa dia fanahin'ny demoni. Ny fahafatesana dia fitsaharana amin'ny torimaso mandra-pitsangana ny maty. Tsy misy fanahy tsy manana vatana mivezivezy ifandray amin'ny velona. Na dia nino aza ny mpanompo sampy fa hisy tontolo anankiray iroboroboan'ny fanahy ivelan'ny vatana. Ny Israelita kosa dia nihevitry ny fahafatesana ho tahaka ny torimaso mandra-pahatonga ny maraina ny fitsanganana amin'ny maty. Rehefa misaona ny maty isika dia aoka isika hieritseritra an'ireo izay maty eo amin'ny Kristy tahaka an'izao, manao hoe manakipy ny masony amin'ny fahafatesana izy ireo ary na hiaritra ela mandra-piverenan'i Jesosy ny zavatra ho fantatry izy ireo manaraka dia ny fiavian'i Jesosy fanondroany. Ny endrika izy ireo voalohany amin'ny fitsanganan'ny maty dia hoe fahagagana, variana ary rehefa dinihina koa Jesosy dia tena niverina aingana tokoa. Dia tanteraka aminao tokoa anie izany, atsapa fa isika dia olom-pinoana ary manana fahatokiana ary mino tokoa fa ho avy tsy ho elany amin'ny raha ny lanitra ny tompo ary eo izay maty eo amin'ny tompo no hitsangana aloha hahita ny fitsanganany tsy hahatsapa akory ny hahelan'ny fotoana satria natory izy ireo.
amen. Rainay malala tsara indrindra velom-pisaoranao izay amin'izany teninao izany, misaotra anao hatrany izay manome ny fahamarinanao, ampitoery izahay mba hanana fanantenana amin'ny alalan'izany, ho fantatray tokoa fa Andriamanitra tsy mba mandainga ianao. Minaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.